Zay ny amin'ny vaovao fataoria ny atrikasa ny entana nametra ny paikady momba ny ady amin'ny valala tany Toliary ny alatsinainy lasa teo dia mipetraka ankehitriny tetika Matipaika entin'ny fitondram-panjakana miady amin'ny izany paikady izay mitsinjara 3 mazava dia arantsika ary ny fanadihadiana. Marina tokoa fanodiniana nandritra ny 2 andro zany ny paikady apetraka eo amin'ny toyan'ny ady amin'ny valala. Raha ny tsokevitra azo tomina eo zany raha fitinina foy amin'ny teny Raimbava dia hoe fiadina mialoha lutte préventive, zany hoe aleo misoroka toy izay mitsabo isika amin'ny teny malagasy, zany hoe tsy maintsy miomana deny mialoha zany tsika ary atao mialoha ny ady fa tsy miandry aty aoriana zay vao tanterahana ny ady. Dia mirafitra amin'ny zavatra 3 zay paikady zay. Ny voalohany dia atao ny fanaraha-maso ireo toerana eritreretina sy efa fantatra fa misy ny fiandohan'ny valala, satria tao anatin'ny 100 taona mahery ny misy ny valala teto Madagasikara dia be dia be ireo atotan-taratasy efa natao ary zao zany ny manam-pahaizana dia efa afaka miteny hoe fantatra hoe aiza ho aiza no fiandohan'izany valala zany eto Madagasikara raha vao milatsaka ny orana. Dia ireny faritra ireny zany tsy maintsy araha-maso isan'andro isan-kerinandro na misy valala na tsisy valala dia tsy maintsy jerena ireny faritra ireny. Manaraha-maso azy moa dia amin'ny lafin'ny toetrandro, amin'ny lafin'ny toetany ary amin'ny lafin'ny zava-maniry. Dia fijerenan'ireo zany no ahafahana maminavina mialoha hoe mety ho fohy ny atodimbalala eto amin'ity faritra ity. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia fahaizana mampita ny vaovao rehetrarehetra azo amin'izay fitsirihana izay, zany hoe tsy tazomina ho an'ny teknisianina samy rehetra izay vaovao izay fa hamparitaka eo amin'ny tokony hanapa-kevitra rehetra ary ampiasa ny teknôlôjia moderne tsika amin'izany satria zay zany hoe fampitana vaovao mampiasa ny antika satria eny an-tsaha eny izy dia tonga dia mandefa vaovao ho an'ny folobe ao Betioka, ho an'ny folobe ao Toliara ary ho an'ny aty Antananarivo.